Miaramiainga. Nivory androany alatsinainy faraika amin'ny 30 ny volana Jolay 2024 ny filoham-pirenena antoko malagasy miaramiainga ka nandray fanapahan-kevitra toy izao manaraka izao. Afaka herintaona tokoa mantsy dia ankalaza amin'ny 70 taona ny orena ny antoko malagasy miaramiainga ary matsiaro ho tompon'andraikitra ka mijoro-trany manana didy anatanteraka ny foto-kevitra ijoroany anatsarana ny fiainan'ny malagasy, anavotana ny firenena, anakatona ny pejiny 20 taona tao anatin'ny fifanjirana izay tsy nahasoa. Nanapa-kevitra arak'izany ny filoham-pirenena fa handray anjara amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izay atao amin'ny 15 volana Novambra 2024 izao ary manolotra an'Andriama Atoa 𝗛𝗔𝗡𝗔𝗡𝗟𝗢 izay filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga ho kandida. Tsy ho lavatary ary ny tenako fa araka izany fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena ny antoko izany dia mafaly ahy ny mampandroso eto anatrehanareo an'Andriama Atoa 𝗛𝗔𝗡𝗟𝗢 izay kandida ny antoko malagasy miaramiainga. Ry malagasy havako manerana ny Madagasikara sy manerana n'izao tontolo izao. Tomboko lahy sy tomboko vavy. Manana didy isika hamerina ny Madagasikara amin'ny lalana tokony ho alehany. Tao anatin'ny herintaona sy tapany dia nitety ireo faritra 20 teto Madagasikara ny tenako. Ny aino sy ny resaka nandray ny vetsovetsom-ponareo ary indrindra nizara taminareo ny fomba fijeriko sy ireo foto-kevitra ijoroan'ny antoko misy ahy dia ny antoko malagasy miaramiainga na ny MMM. Tsy nisorony ianareo, ny teny tamiko, ny fahitanareo an'izay 5 taona lasa zay. Nasika dia nasika ianareo no zarainareo tamiko ny hirifiriny fahasairana ny isa-tokantrano. Ny tebiteby sy ny tahotra ao am-pon'ny ray aman-dreny rehefa mieritreritra ny hoe ahoana no avy ny zanany eto Madagasikara. Fantatro ny ao am-ponareo satria malagasy toanareo koa marary aho. Marary koa ny fireneko ary matsiaro tompon'andraikitra aho matombo lasa mijoro eto anoloanareo amin'izao fotoana izao. Ny fampilazany maro ny sika ary samy resy lahatra fa tsy maintsy herintsika sy fomba fijery vaovao miala amin'ny efa mahazatra no entsika hiatrika ny 5 taona sy ny 10 taona manaraka. Tsy maintsy manova famindry sika miala amin'ireo fomba efa nilozan'ny toetrandro ary mametraka fomba fiasa vaovao. Tomboko lahy sy tomboko vavy, tsy mahazo milavo lefiny isika na betsaka amintsika aza ny kivy. Tsy maintsy miady amin'ny tsindry sy ny didy kofehy lehibe izay manjaka ary mbola manjaka eto amintsika ka mampirendrika ity firenena mamitsika ity. Mamitsika loatra Madagasikara. Tsy maintsy miala neniny isika, tsy maintsy sa ary ho sa tena sa hiado amin'ny ampitso tsaratsara kokoa.
Nandray fanapahan-kevitra lehibe ny filoham-pirenen'ny MMM androany. Saotra anareo eram-po eran-tsaina tamin'ny fahatokisana izay nankinonareo tamiko. Betsaka ny tokony havita atao anatin'ny antoko, kanefa izaho no safidianareo. Tsy mbo karazan'olona miahiahy isika, fa rehefa fanapahan-kevitra dia fanapahan-kevitra, rehefa sa dia tena sa, ary rehefa latsaka ho fidiana dia tena hiady ary tsy maintsy lany. Fanaresana anjara amin'ny fenitra demokratika ny fifidianana. Fatakian'ny fenitra demokratika ihany koa ny fanajana ny lalàna sy ny fanarana ny fenitra rehetra, ny fanaraka amin'izany fifidianana izany. Efa natsikafona ireo totomombana rehetra, ary mbola ho ataontsika foana izany, fa tsy hitsahatra hatreto akory. Tsy ekentsika ary tsy havelantsika anjaka eto ny teti-jasy rehetra anodikodionana ny safidin'ny malagasy. Ny tsy fanajana ny lalàna velona ary ny anaovana tsinotsinona ny fiandrianam-pirenena tsy hamelantsika na inkidona na inkitranga. Tamin'ny taona 2019 rehefa navita ny fianarana tany ivelany aho dia nanapa-kevitra niverina teto Madagasikara hitondra ny anjara briko. Be ny tanàna ambanivohitra nandritry ny 10 taona ary betsaka ny andraikitra efa noraisiko teto amin'ny firenena. Izaho izay mijoro eto anoloanareo eto dia olona ampitra ikefa, mankamamy loatra nyity Madagasikara ity ary efa nisafidy ny hanompo azy. 13 taona no nodimandra ny raiko. Fotoana fohy fotsiny no iarahako taminy, fa voatazoko ny anatra nampitainy hoe manakasy ny Madagasikara, manakasy ny ty tany hitsahantsika ity, ary tsy afaka tsinotsiniavina mandrakizay, mandrakizay. Miraikitra ao am-poko isan'andro aho zany teny zany. Manosika lalandava, ijoro, tsy andray ny andraikitro, rehefa tsapako, fa misy adidy tsy azoko idivirana eto amin'ny firenena. Ry malagasy havako, androany 30 Jolay 2020 sy 2020 mialatsiny, raisiko any fanapahan-kevitra ny antoko ka ambarako amin'ny fomba ofisialy fa kandida ho filoham-pirenena aho amin'ity taona 2020 sy 2020 ty. Misaotra anareo mpikambana rehetra atao amin'ny antoko nametraka ny fitokisana tamiko. Anao zay rehetra azo atao aho mba homendrika zay safidinareo zay, ary matoky aho fa eo anilako mandrakariva ianareo, Andriamanitra no ivavahako mba hanome hery ahy. Manomboka eto anefa dia tsy kandida ny MMM irerintsony aho, fa kandida ny malagasy rehetra mila fanovana sy sayanarina ny firenena. Miantso ny olom-pirenena rehetra, leo ny ady la politika, sy te hitsinjo ny ampitso, ifanometanana amiko. Ezaka iombonana izy ity, ary ady iarahantsika manana ny famerenana ny Madagasikara amin'ny lalana tokony alehany. Tsy maintsy mandresy isika, satria ifanampy, ary tsy kely soroka hitondra n'ilay hazavana merina ny ampopon'ny malagasy. Miantso ny mpikatroka MMM aho, hisokatra amin'ny olona rehetra, tsy ankanavaka, ary andray ampitiavana ireo malagasy rehetra vonona iady ho an'ny tany janaka. Ho ataontsika vaindohan-drarano fametrahana ny fitsinjaram-pahefana, miaro ny maha-olona ary mitsijo ny fampandrosoana isam-paritra. Ho jerentsika faran'izay aingina ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mpiray tanindrazana, na an-tsaha na an-tanan-dehibe, ka tsy ho taranaka mpangataka, fa taranaka mpanorona no volavolaintsika. Ny fianarana sy ny fahasalamana dia ho lara-pamehana satria
olo-pirenena niofana sy tomady no afaka anorina ny ampitso vaovao. Ho averintsika ny tany tandalana ka ireo mpandraraha tompon-tany sy vahiny dia atoky antsika indray ka ho afaka manao ny asany ankahalalahana mba ampivoatra ny rafi-pamokarana rehetra sy amoronana asa ho an'ireo tanorantsika marobe ireo. Ho tapotra teo ny fampiasana ny fahefam-panjakana ho tombotsoan'olo-tokana na vondron'olona ka ho foana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny kolikoly. Tompona ndraikitra isika ary efa vonona ny programa matipaika notovoizina sy niarahany dinika nandritra izay fotoana lava ny tsy dina ny faritra rehetra izay. Tsy maintsy mijoro isika ary vonona hiatrika ny zavatra rehetra. Sa isika maika hanorina ny ampitso, saotra tompokolahy, mankasitraka tompokovavy. Merci. Dia misaotra antsika rehetrarehetra, misaotra ny namana mpanao gazety, misaotra nareo namana avy lavitra erany Madagasikara, tonga nanatrika nyity filoham-pirenena ny manontoko malagasy miara-miainga androany ity. Samy hitan'Andriamanitra daholo.